Ny voalohany dia ity andiana seny izay miakitsy ianareo amin'izao fotoana izao ity izay andiany fahatelo zany izy ity raha ny tena marina fa efa nisy ny andiany voalohany sy ny faharoa miado azy dia mametraka ny mangarahara ho isan'ny fototra mibaiko ny isan'androny eo amin'ny fitantanana ny zotra-pifidianana eto Madagasikara. Ny amin'ny anankiray faharoa dia zava-dehibe amin'ny seny ihany koa ny fisokafana sy ny serasera amin'ny mpiara-miombonafika rehetra dia ianareo rehetra eto zany ao ny solotena ny mpanao politika, ao ny solotena ny fiarahamonim-pirenena, ao ny olom-piangonana, ao ny olom-panjakana, eny hatramin'ny fiarahamonina iraisam-pirenena izay tonga manatrika atsika akaty zany. Ny fototry ny serasera dia tsy inona fa fampahafantarana be sy ny maro ny fitoetry ny zotra-pifidianana fa ihany koa fiainona sy fandraisana ireo ahihany fanakianana ary ny tolo-kevitra isan-tokony. Ny hevi-dehibe hodiniana androany dia manodidina ny fanavaozana isan-taona ny lisy fifidianana satria araky ny voalazan'ny andiny ny fahaenina amby roapolo amin'ny fehezan-dalam-pifidianana izay mbola manakely hatramin'ny androandroany dia misokatra ny voalohany volana desambra izany asa fanavoazana lisitra izany, izany hoe rahampitso zany. Koa isy moa zany ny tompon'andraikitra avy ato amin'ny senia hitafatafa sy hanazava amintsika manodidina an'izany hevi-dehibe izany. Ny seny dia mahalokena tanteraka, tsy misy fifandraisana ara-pitondrana amin'ny androm-panjakana rehetra izay misy eto Madagasikara. Tsy misy mibaiko ary tsy misy mahabaiko ny seny ankoatra ny lalam-panorenana sy ny lalàna manan-kery ihany. Ary zany no angatahako fahamatorana amintsika mianakavy mba hiala amin'izay mety tsy fitokisana na fiahiahina fa kosa hiara hijoro, hiara handray andraikitra mba hisotroana ny firenentsika ao anatin'ny filaminana hatrany, filaminana izay miantoka ny fampandrosoana maritra an'ity tanindrazantsika ity. Ho famaranana ny teniko dia tsy haiko ny tsy hitondra fisaorana mitafotafo anareo rehetra izay manaty fivoriana izay nataontsika teto tandroany ity. Misaotra anareo zahay, ny rehetrarehetra izay nandray anjara teto, indrindra ianareo tonga hatraty amin'ny farany zany. Ary raha ohatran'izao hafanapontsika rehetrarehetra izao nitrangan-javatra misy dia matsiaro tena ho matanjaka ny senia ary mahazo tokontsika fa androso atsakany sy andavany ny raharaha-pifidianana eto a Madagasikara. Manamafy ny fanomezan-toko izahay eo amin'ny zavatra anankitelo lehibe dia eo amin'ny fampanajana an'izay lalàna rehetrarehetra manan-kery eto amin'ny tany sy ny firenena manodidina ny fifidianana. Manome toko izahay fa hangarahara tanteraka ny dingana rehetrarehetra izay andalovantsika hitantanana ny zotra-pifidianana, ary manome toko izahay fa aleo tena tanteraka izany seny izany ary tsy misy na ho iza ahabaiko ny seny io ao afa-tsy ny lalàna sy ny lalam-panorenana ihany. Na izany na tsy izany anefany dia mangataka tolo-tanana amintsika mianakavy ny seny satria tsy vitany rery ny raharaha-pifidianana
fa raharahany rehetra zany raharaham-pifidianana zany. Ka raha niteny fotsiny tsika hoe ny seni zao ny seni zaroa tsy ampy zay, fa anytany tena koa tsika hoe inona no anjara adiditsika tsy nataotsika ao anatin'izany fifidianana zany eo ny fiarahamonina politika, eo ny fiarahamonim-pirenena, eo itsika menakavy zay tompon'andraikitra isa tokony. Zay angamba no anaovanay velomanay vetivety anareo androany, satria rapitsosika mbola ifankahita, satria moa rapitso dia andro lehibe no safinidy ny tanànany Mahajanga mba anokafatsika ny fanavozana isa taona ny lisy mpifidianana.